fa mitoetra ny fitetezam-paritra ataon'ny pasteur Mayol filohan'ny fikamanana apokalypsy eto Madagasikara sy Rahamatoavadiny. Ny farany teo dia tany amin'ny faritra Vakinankaratra iny izy ireo niteraka batisa tany an-toerana, ary ny herinandro ty kosa indray dia tany amin'ny faritra Mahajanga iny. Nisy raha teo ny fiaonambe ny fikambanana apokalypsy tao anatin'ny régional ny Mahajanga. Ny sabata teo kosa dia azo ambara fa anisy carnaval lehibe namakivaky ny tanàna ny alohan'ny azon'izy ireo sy ny mpino apokalypsy tany an-toerana, ny toerana anaovana tompom-pivavahana dia tao maison de la culture tao Mahajanga. Ty toerana ty raha teo no nofinidy ny mpanompon'Andriamanitra anterahana ny fotoam-pivavahana. Fa araky ny mahazatra ny fiangonana apokalypsy manerana ny Madagasikara dia nisy hatrany ny fiderana an'Andriamanitra fanomezam-boninahitra azy. Anandretra zany rehetrarehetra zany ihany koa dia nisy nitsotra mipitahina izay nataon'ny pasteur Mayol tamin'ireto mpino apokalypsy tonga tao amin'ny maison de la culture tao Mahajanga ireto. Indrindra dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no miarabanana tsisy am-piangonana. Ny fitahin'ny mpino ambiamo erotsaka mitokatrantsika misokatra ny varavarany lanitra amin'ny taona ity. Ozona rehetra dia misisaka amin'ny taona ity. Misokatra ny varavarana rehetra amintsika. Mitapaka ny hira eto amintsika. Mandresitsika ny misapa Jehovah kely ahoana. Fa tsy adino mpanompon'Andriamanitra ihany koa ny mitondra ny vaovao lehibe makasika ny fiangonana apokalypsy ao Mahajanga. Ambaran'ny mpanompon'Andriamanitra fa dia hitsangana amin'ity taona ity ny radio fanambarana ao Mahajanga. Ho avy tsy ela ihany koa araka ny nambarany ny télévision fanambarana mbola ao Mahajanga ihany. Dia itsangana ny radio satria efa azo ny agrémentsika amin'ny taona tiany ety Majanga. Radio fanambarana Majanga. Amen. Amen. Efa miomakomantsika amin'izay karaha tafavoaka tsara io radio io, afaka ataona vitsivitsy indray itady fa tsangana eto indray anambon'ny TVM, RTA, M3 TV, Viva, Wavo indray ny radio télévision fanambarana RTV fa RTV fa mevonaky le matakataka. Fa koatr'izay dia tsy adino mpanompon'Andriamanitra ihany koa mitondra ambavaka ireo olona resy lahatra ny fampianarana boky ny apokalypsy voalohany tany Mahajanga tamin'ny taona 790 sy 700. Taoriny zany rehetrarehetra zany dia mietsika atrandy ny fiangonana apokalypsy foibe, ary dia rariny raha ohatra ka nisy ny fanolorana sonorisation ho an'ny régional Mahajanga. Mbola vokatra la gideona avokoa moa izany rehetrarehetra izany araka izao anarantsika azy amin'ny sary izao. Fitaovana anankiroa iny satria peo anankiray kosa mibata anazy ato. Zao cordes 24 pistes koa ny enregistrement. Halleluja. Mamena zava-tsoka io mena. Ina le soratra very teo hoe pasteur Mayol Le Moïse malagasy. Moïse malagasy. Ina moa nataony Moïse? Namoaka ny zanak'Israely tao Egypte nakaiza. Fa nanina zanak'Israely tao? Andeha nahantra mijaly. Ny gazety zany efa mahita maso. Efa hoafaka. Fataorin'izay dia tsy adino mpanompon'Andriamanitra milaza ny vaovao makasika ny firenena itsinjinitra teo, fa tsy misy mahaova ty firenena ity afa-tsy ny tenin'Andriamanitra indriry ihany. Misy mahovana ty firenena ty afa-tsy ny tenin'Andriamanitra ihany. Aza mieritreritry ianao hovana politika na hovana amin'ny idéologie, fa tenin'Andriamanitra ihany mampiova ny malagasy rehetra. Dia ny mena mamaim-poana tsika dia tsy manihana an'izany zava-tsoa zany tsika efa manihana koa. Mizara an'izany olona rehetrarehetra
fanavotana ty firenentsika malagasy eo voninahitra. Nakatona indrindra moa any fitoko-bavany nandritra ty fiaonambeny régional Mahajanga ity tao amin'ny maison de la culture tany Mahajanga ny tsodrano izay avy amin'ny tompo netiny mpanompon'Andriamanitra. Marina ihany fa amin'ny herinan'io tahaka izao dia hoarantsika eto amin'ny télévision ajery indray kosa ny dian'ny reto délégation amin'ny fitombana apokalypsy reto any amin'ny faritra Marovoa iny. Tsy ahivina moa fa dia arahanao isaky ny alahady ariva amin'ny enina ora ka hatramin'ny fito ora ariva fampianarana amin'ny boky apokalypsy eto amin'ny télévision ajery. Arahanao amin'ny pasteur Madiola Atra.